ry Jehovah'Andriamanitra rainay izay any an-danitra tonga indray ny fotoana andrenesana indray ny afatra avy amin'ny teninao sokafo ny fon'ny olona rehetra nizaniza mandre izao afatra izao anaizanaiza toerana andrenesany amin'izany amangy azy ianao mpahiritra ny masom-panany ianao ary amin'ny azy miheriko avao ray hoety miatrika izao fiainana izao finoy ny fanahinao ndray atompo hitondra izany afatra izany tenena tompo fa vonona iaino ray iainonao zany ary vonona nambara izany afatra koa aoketry amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Son'Andriamanitra indray isika mbola afaka anohitra rehetrany ny fianona ny ten'Andriamanitra. Tato ato ry havana manolona izao trangan-javatra maro eran'izao tontolo izao eto amin'ity firenentsika ity dia anisan'ny tena mavesatra tao anaty mihitsy ny tiana marika hatrany hatrany ny amin'ny ity atao hoe fanorenana ity trangan-javatra samihafa na eo amin'ny tontolon'ny ara-panahy eo amin'ny tontolon'ny fiainana andavanandro raha tsika malala ngamba ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga tamin'ny 7 taona lasa tena tsy tahaka nizao zavatra mitranga kehitriny izao miova dia miova be mihitsy ary eo amin'ny lafo ny tontolon'ny fiainam-panahy andrinenina raha mijery zavatra mitranga rehetra teo aloha dia mahita zavatra pitsaka mihitsy ary mila tsika ry havana tena miorina tsara za raiky roa ty afatra androany ety mba ahafahantsika tena manana antoka tsara satria le trangan-javatra kehitriny ry havana mampiozongozona mihitsy ny filonana ary indrindray mahatonga ny famidramantarina mihitsy aza hoe inona ny marina aiza ny marina zany ny zava-misy dia n'Andriamanitra nefa ry havana dia manana torolalana mazava tsara hoy atao hoe matery any mihitsy ry havana ny tena anamahy fa manolona nro trangan-javatra maro isika raha tsy tsara olona tsara laza nareo mahafatenao be misy noverany amin'ny fahaverezana no izany mila mitanana tsara ny anankiray voalohany iny aloha dia tsara ataovy mapototra tsara hoe nahoana moa ianao mivavaka mitady tenzao fivavahana zao inona ny tena antony raha ny teny vahiny dia hoe inona ny motivation hivavaka mba haninony ataovy mapototra tsara zay natongavany Jesosy eto ambony tany ataovy tena azonao mazava tsara mba hamonjy ny olona ho afaka mifotana raha mamonjy fivavahana zany ianao dia zay zavatra tena ataovy azo antoka tsara mba hatonga anao ho afa-pahotana raha ny marina dia hoe mba hatonga anao anjova fiaina mandrak'izay be dia be ry havana mitranga zavatra ohatran'izao tatoato ary raha manaraka vaovao tsika inareo any ampitanranomasina tany amin'ny Brezila tany tao anatiny ray alina fotsiny dia efa nisy roanjato maherina matiny tanora ao anatiny fandirizany zany nga nisy nanatenany zany mifaty zao fa tena hoe mifaly titaka sy mifaly ao anatiny ray alina amanjako ny ray mamony ainy ho aiza fatatra manay fahaverezana tatoatsika inona tsara hoe votsaka ny tany hoe maty izy terinanaka so fanandro zao iny havana zavatra tokony maripototra tsara hoe raha mahatonga amiko zany androany ho aiza asa valina ary atao ny devoly tsy eritreritra zany foana anao
sehatra n'izany ianao fa raha tonga tamiko zay hoaizy anao izy le mpamifandriamanitra izalahy zay rehefa nifandray tany avelany tany lazao ny olona fa maika ny filazantsara androany asa vela angatakambo mihitsy ny olona satria tsy atsika ny adiny ray tsy atsika ny fifakadiny zany avana tokony ataovy maripototra tsara aloha zay nanenao ny zavatra ataony devoly ka hoe inona mantsika ka inona karaka tsy afaka mivavaka angera tsy misy an'izao tsy ry havana fitaka ataony devoly zany fitaka ataony devoly zany fa ao anatin'ny fahasoavana ny sokafa fitahina rehetra ao anatin'ny fahasoavana ny sokafany fitahina ny fahasoavana dia ny famonjena tovy azo antoko zany raha mandray zo toritely zao ianao naiza naiza ataovy azo antoka tsara ny mandraka zay ianao ary indrindra ny anankiray teny lohateny voalohany indrindra ampelako amintsika dia ny asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo ho an'ny olona rehetra tsakanazy koa ho atsika rehetra ihany koa ho an'ny olona vaovao ho any zay moa samany koa mandray zao toritely zao zao ny tena andriamanitra to amin'ny anaran'i jesosy andiny ny fahatelopolo ary andriamanitra ninitsy nijery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo zao ibebaka satria izy efa naneny andro iray zay hitsarana izao tontolo zao rehefa afaka zao fotoana zao dia hiatrika ny fitsarana ny olona rehetra tsisy ninazonao atao intsony raha vao kipo ny maso miandro ny fitsarana isika io zany amin'ny hébreu hoe tahaky ny hafatesan'ny olombe mandeha ho za rehefa afaka zany dia isy ny fitsarana fa ny manana na ianao any amin'ny pagarizy ho jesosy ilay mandeha maro amin'ireo vovoko ny tany nitsanganao izy ny sasany ho any amin'ny elo ho any amin'ny fifaliana kosa ny sasany lalanareo mila tsika ry havana amin'izao fotoana zao manomana tsara aza mieritreritra ho any hoe mbola maina tsy raha izy zao toe zavatra mitrango zao ry havana ny fijeriko azy raha rehefa miamina isaky ny fo miampina fanao fa sao dia mitianina ty mavo jesosy raha vao mifoa dia fa mivavaka nina raha vao mivavaka foana tsy fantatra ny olo ianao androany atao vita fiavanana amin'ilay mano nanendry andro ray izy tsarana sy tsarana nao tsy afaka miala mihitsika afeniny devoly eo a zay zavatra etra ataotsika eto am'ty zao tontolo zao ety noentin'andriamanitra hitsara atsika eo miandro fahavelomatsika eo miasa mandrananao raha eo anao manoko tontolo dia zay natika ny fitsaranatsika roangava ataovy azo antoka tsara nefarany mbola anotololananao ihany fa hoanao a asa varina mihitsy io a hiditra nyty dingana fahamoty tsika zay apetrako aminao hoe ka inonano atao ahoana nafantarana fa tafiditra anatin'izany famonjiny zany satria hoe ataminao teo hoe fanorenana mbola averiko aminandry avy raha mandinika ny efapolo taona lasa bibiby mihitsy nozongozona le talanina betsaka amizy reny havana no miova fivavana fa tsy lasaky mipiry ny sasany koa dia fa tsy nibavaka trony fa leo angambany mila miorina tsara ty tena mbola tsy fantatra ny toko mety rapitso mety rapakapitso mety tsy fantatra fa mila tsika azo antoka tsara mavesatra atao ampitso ary avana ty mamerina ty afary ty hoe avereny foana zao toko hoe mba ho tsara orindreo olo zao mba tsy anareo zay mienitoriteny eto ry havana mbola ho ahilangila ny fampianarana dia sao sika havana dia nampitanina tsara mba tsy ahilangila ny fampianarana am'izao tontolo zao izy ampisainy satana saika raha miandro radio sy mahita zavatra maro dia tena varina sangana dolo zao mpaminany eto zao ozy tompo hoe misy mpaminany santoko jesosy zao izy tena mitsangana tao dia apela tsara ny masomba manao discernement izy mifinana aza zay miresaka jesosy aza zay manao faragagana arao tsara fotaony zao tokony hamantarana ny zavatra rehetra raha tena tafiditra am'ty digany kenao tsy voafitaka mihitsy fanorenana voalohany arao tsara
fanorenina voalohany ravana dia zao miorona amin'ny jesosy kristy fiainana somary mamelinao ahito satria misy iraka mpanaovin'andriamanitra atsika maoko atao anatin'izao aso zao dia ny fahazavana nareo ho fanasiny nareo ny fanasiny zany ny manome tsirony fiainana ny fahazavana zany manoro lalana ny tokony alehan'ny olona zany iraka mpanaovin'andriamanitra antsika miorona aloha voalohany indrindra miorona amin'ny jesosy kristy fiainana io iavana lay zava-miafy ny filaza tsara famerena ny zapetrako zao ao nareo voasambany arao tsara volaza ny polisanina toko voalohany indiny ny faina am'roapolo sy fito am'roapolo zava-miafy ny filaza tsara ny avana dia hoe kristy ao anatinareo tonga fiainana za ao am'le kolosanina izy hoe nafenina ary afeniny devolona avana io afeniny devolona na dia anatin'ny fiangonana azy afeniny devolona dia fotoana fivavana azy zavatra manolona zay atoko-pivavana fomba fivavana sisisy fa le zava-miafina lay jesosy ao anaty fiainana tsy raha izao io tsy fomba io tsy fianarana koa io nikodemosy iravana nahay lalàna nahay nampianatra mahafantana tsara ny fampianarana jiosy nefa ny tonga jesosy mitondra lay fiaina gaga fa hoana azany tonga ampianaka mao tsara io jesosy io rehefa tonga tety am'ty zao to zao ity araka namarako taminareo hoe mampiavaka indrinena amin'ny fivavahana raiky eto ambony tany avana dia zao lay andriamanitra mihitsy ny mety ao anatin'ny olona mety ao anatintsika mihitsy jesosy esoy ao anatin'ny sainareo le avany ty atao hoe mpanaradia jesosy ty manomboka androany mba indrotra any foana manko anao amin'ny radio esoy ao anatinao io fa tsy mpanaradia jesosy tsika folona miombona ina amin'ny jesosy miombona ina aminy kristy ao anatinareo io zizika e fa itsy hoe kristy miaraka aminareo arety io tsy hoe kristy atao amin'ny evisevanana fa kristy ao anatinareo tsy raha tena nanray jesosy manareo tsy mahazo misaraka amin'ny jesosy raha misaraka amin'ny jesosy ianao very anao raha voaresaka mpanaradia zany ray vanao tamin'ny andro jesosy filazantsara efatra zany narina fa rehefa mianaka raha jesosy naniraka fanamasy izy fanamasy zao no manambarana jesosy ao anatin'ny fiainan'ny olona kristy ao anatinareo io iavana ny tena hoentsika mamakavaky ary jesosy ao anatintsika io no azahoana mamantaka tsara io zany fampianara zany tena fampianaradiso zany olo zany mpamina misantoka zany olo zany mitona ny zavatra tsy marina jesosy ao anaty tsy piako tsara manitry ny tiafatra ty ao kristy ao anatinareo izy fanatenarany voninahitra mbola naveriny zany tany amin'ny korintianina faharoa fahatelo amby folo hoe tsy fantatra rehefa ozy fa ao anatinareo jesosy midika zavatra be dehibe zany riavana eo amin'ny azakazaka midika zavatra be dehibe ary io jesosy tafiditra ao anatin'ny aloha no manome fiainana zaho ozy lalana sy fiainana famarinana sy fiainana any amin'ny oabolana toko fahavahana izy dia hoe zay nahita azy dia nahita fiainana raha vo tafiditra ao anatin'ny olona zany io jesosy io zay vo tena fantatry ny olona misy ny tena dikany atao hoe fiainana zay vo tena fantatra ny dikany fiainana ny olona ny fiainana rehefa miglabo eto ty zao to zao hoe ty mahazo ny zavatra rehetrarehetra ampahany zany fa tsy zany ny tena tiana andriamanitra petraka ary io jesosy fiainana io tsy iza koa io fa le voalazana filazany tsara nyjaona toko voalohany andiny fevitra amby folo ary ny tena ozy dia tonga nofo ny tenin'andriamanitra zany manome fiainana jesosy mila ten'andriamanitra ka raha itentsika hoe miombonaina amin'ny jesosy dika zany miombonaina amin'ny tenin'andriamanitra iainana ary ny tenin'andriamanitra no manome fiainana ary tsara zao toro lalana zao
fa ahafahanao manana am'teny vahiny zay ahafahanao manana stabilité spirituelle tsara tsy voazongozona nitsy anao samy laza aminao tsy voazongozona nizanizy anao raha maro tongotra tsara ary io jesosy io lay ambarany tany amin'ny Korintianina voalohany koa hoe andininy fatelo hoe tsy misy mahay manao fanorenana nafo izy afa-tsy Jesosy Kristy fanorenana voalohany zany Jesosy ny tenin'Andriamanitra any Matitoko fahafito izy io dia zao nambarany vatolampy vato zany raha niorona eo Jesosy zany ny fiainam-pananao dia niorona eo ambony vatolampy mihitsy ny fiainanao azy zany atao tranon'olona amin'ny vatolampy zany tsy nozongodiny zany na misy tafidriky na misy problema na manaona zinany anao fa mijoro tsara miorona ambony vatolampy miorona ambony tenin'Andriamanitra Jesosy ny tenin'Andriamanitra fanorenana voalohany zany a Jesosy fiainana tenin'Andriamanitra fiainana tsy atompinono io tenana varena mihitsy ka fa anaty zavatra mitrano ty voherinandro teo zao fiainana no ataon'ny mpitondra fiangonana zay fiangonana dia very tolazany zany zay tsaraka mitsika dia very daholo zany fianarana zany ve mampianarana amin'ireo olona rehetrarehetra io avy eo na dia efa misy manao adalàna azy efa misy fotoana efa misy mijanga zany very daholo rehefa tsy ato amitsika zay azy fiangonana dehibe manao zany mampalenao ke zany nefany mahitsy be zao afa-zao raha misy mianao zao a aoka izy eritreritra tsara mba tsy hamitaka fanan'olona maro am'izao amin'ny farany zao ampahiraty ny masonareo ny kristianina rehetra ampahiraty tsara ny masonareo sao dia mizotra makany fahavereza misy fitoerana vavolombelon'Andriamanitra zay avy na tena mampatahotra mpanompon'Andriamanitra no mihita teo anatin'ny amin'ny elo be noho ianao mihitsy natonga ny tao amin'ny elo tsy hitany paster antsona tao amin'ny elo zay lazaina tatenao noho ianao da no afaka tsona ampahiraty ny masonareo ny kristianina mba tsy anaikinaiky nisaniza mitondra fivavahana fa anaiky ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy velona fiainana no fanorenana tsara indrindra be dia be rapina fitrangan-javatra mantsy azovana am'izao matonga tena nagataka tamin'ny tompony izy a mba eno ny tiako fa ty dolodolo mihitsy ny rehetrarehetra ohatra ranomanina ry avana dia ohatran'izao mitondra ny olona makany andelo ny fiangonana am'izao fotoan'izao mampalelo izany avana ohatra iny mitondra ny olona makany fahaverezana ny fiangonana am'izao fotoana tsika zao iza no mba ilaza iza no iteny iza no anambara izafy anao raha nambray Jesosy ianao zafy anao aza ny andolo-kafa fanorenana voalohany Kristy ao anatytsika mitondra Jesosy mandehandeha zany ngeitsika ny andalana eny zao anefa ry avana aoko fantatrao fa ho alan'ny olona rehetra anao ho alan'ny olona ianao manomboka ao fiangonana nisy ianao manomboka ao ianao dia tsara rovo tsara saiko tio fa roy saiko tio fa zao asa taika fo tenin'Andriamanitra ho isolona amin'ny sinagogy nareo amin'ny andro farany ho alan'ny olona reny fa tsy maintsy mijoro e zay nge le fahazavany sao dia verinareo hoe moramora sao dia verinareo moramora zany atao hoe iresaka mora fa aveo mako le dinganao anaraka le dingana anankiray faharoa matsy le aveo dia seny toko hoe maniraka anareo tahaka ny zanak'ondra ny famiamodia fatovy tsara fanorena raha ratsy fanorena mi raha fa zany esoronao am-piangonana zany tena gravy am'izao valany fo esoronao am-piangonana raha vo ratsy fanorenana ianao milaza aminao tena anao zany ty raha ohatra zany zafa dia misy olona tsy anao am'izao toy le am-piangonana tsy maintsy zany raha vo raha vo ratsy fanorenana ianao aleo raha vo narohana am-piangonana toy zay rohanany fanjakan'Andriamanitra aleo rohana ty am-piangonana ty ambony tany toy zay rohana fanjakan'Andriamanitra fotoana foika sisa miainatsika eto ao reny tsara raha vo tsy mampotra raha ianao lazaiko anao dia zany rohana anatin'ny fiangonana zany ny zava-misy zany fiangonana dehibe fiangonana zany zany zavatra misy rehefa tsy mitovy fanahy aminay dia tsy mety miramiratra tsara masoko anao atovy fantatra fa Jesosy ao anatintsika io Jesosy ao anatintsika io ry havana mitondra tsika amin'ny fahamasinana
mitondra antsika amin'ny fahadiovana le io e mitondra antsika amin'ny fitiavana io raha tena ao anatsika marina Jesosy a ravana antsika ny fahakalana rehetra rava ny fahakalana tsy mila mboamboarina tro zany fitiavana fa tonga ho azy zany rehefa Jesosy fitiavana nantsika ataovy tsara morona alio tena sarotra vilavana satria hitako fa ny tena masarotra izy io a tidingana voalohany io misy safidy io safidy ny tsy maintsy atonao safidy a iova fiainana safidy a iova lalana safidy no fanao safidy koa iova fomba vavahana sarotra ao io zay konareo satria mila fanapakevitra io fa tsy maintsy jereo tsara ny ravana fony Jesosy tonga tety ambony tany otoko raha nanenjika izy nanenjika nareo koa fahasanatahotra ny lalana misy miaina Jesosy ao anatsika zany a ny lalana Jesosy fa ny zavatra nankiray goavana le avana le zao io Jesosy io le velona io Jesosy io ange tsy matory io Jesosy io ngiaraka le irotsika teo tsy alenantsika horery zany enao matovy rahainao miteny aza mamela horery dikany zany enao le mpanaradia Jesosy Jesosy tsy mamela n'olona horery mihitsy e aro tsara ke tantara baiboly dravany aro tsara tamin'ny androsandraka sy misaka le bebe ao foana le quatrième tsy miara-may aminao zany mihitsy izy ao anaty io e velona ao anatsika ao izy raha matory ianao ao anatinao Jesosy eny an-tanana ianao ao anatinao Jesosy miatika fakapana ao anatinao Jesosy Jesosy velona ao anatsika velona keo avana mba ataovy foana rehefa mibavaka mba ataovy tena miaina ataovy miaina Jesosy eo amin'ny heriny fitsaka anao tamin'ny maty zay mitondra fandraisanao ataovy miaina mizara isanandro isanandro matahotra nge devoly alina raha vo tena tonga sainao am'izao fampianarana tonga aminao hoe velona ao anatinao Jesosy izy ke efa eny an-tanana ianao jerijereny taolina olona izy ny tena misy Jesosy izy ny tena misy Jesosy fantany tsara io ary atahora io raha vo misy Jesosy ianao fa raha mbola le titre kitikitio fa mora vadika io kitikitio fa mora vadika am'izao vanam'izao rehefa nandevoly tena mitaka lazaina latsika tao ty zavatra vaovao farany veloko tena mahatsiravina mitady olona ny devoly am'izao fotoanao karamaina amina million anomana fanan'olona ho any mielo to otrina eo any lafo be amina dollar izy karamaina natsona amle rahalahy entina tany zao million nomenanao million dollar fa zao kosa ny programanao anomana olona ho any fahaverezana raha koa mba tonga aloha tompoka eritreritra aloha mbola ny eritreritra le koa le rahalahy fa nafilanitra zao valiny ny fotonga ty fe tsia tsy anao zany zany mifanapakely le rahalahy am'izao tsika miteny zao tsy mila zany vola million zany milliard mihitsy vola be izy zany zava misy am'izao fotoana zao mividy fanahy mihitsy ny devoly am'izao fotoana zao aoreny tsara ny volony eo aoreny tsara am' Jesosy le avana mety hotadidinao ihany zao afatsondrianoandro rehefa ny an-danitra tsika rehefa tsy hitanao koa mety hotadidinao ihany zao mety zafa tsy vaka fa aoreny tsara zany tena miava aoreny ao Jesosy le avana Jesosy fiainana aleo izy ny fiainatsika eny andavanandro eny rehefa tena fiainatsika eny le avana io afaka mamesy ny fakapana rehetra mihitsy Jesosy eny le avana tsy resy ny fakapana mihitsy tsy resy ny fakapana mihitsy eny Jesosy le fakapana telo eny avana zavana santsona andreo ary anome fandresenatsika zany ny tompo mafilaritra misy le rahalahy fa vola be zany million zany eny avana fa nanona fahasahina hoe tsia zany misy sotra ny tompo fa mbola misy olona ihany any na tsy ataontsika efa izy mbola misy olona foana fa mbola tena faharory aho aza mio ty tena zavatra ty tena zavatra anankiray aza manorona ny fiainana amina feta tsy madity Ezekela ty fatelo amby folo feta tsy madity no ny ragana ny fiainana zany hoe inona dika zany zavatra ty avelana no miverana ny fiainam-panahy le feta tsy madity manko raha tena marina le fanahy masina Andriamanitra ny feta madity ary ny feta tsy madity a
le zavatra hita maso. Inona tena feta tsy madity ozy nareo? Fivavahana manetanetana fotsiny. Zany ny feta tsy madity. Manetanetana ny hira ohatran'ny mietsiketsika dao rehefa mivoaka avao. Zany no tena nahazo fifaliana mihitsy androany fa tena mivavaka. Rehefa aveo nefa ny fiainana tsy mandeha amin'izay. Zany no tena androany angalaty tena ohatrany tena akaiky ny lanitra. Rehefa aveo nefa tena mazona koa le problème ka tena. Feta tsy madity. Zavatra ety avelany. Fetsiketsehany ivelany. Zany no te feta tsy madity. Ny manetanetana. Mety manetana hoe manova vola petabe nareo. Mety manao hoe miderahany tompona aoka tsika lokon'Andriamanitra fena atoloro daoly zay tsara aminareo. Tsara zao mahita olona fantatry fianakaviana nanaka-reny zao mandeha tongotra rehefa rano. Na ny bus na zao tsisy tolo vola. Satria tratrany le feta tsy madity. Alefa sy daoly zay tena fananao zay tsara indrindra any aminao atolotra e. Zay tena tsara indrindra romeo. Nefa fa tsy tena hoe 4 ans fa tena mbola mandeha tongotra any izy ireo. Nefa manana pisany manana fianakaviana zany. Tandreny sakafana misy feta tsy madity be dia be anorenan'ny olona ny fiainam-panahiny. Manova zao. Fa hadiny le feta madity tena fanahy masin'Andriamanitra. Le fahamasinan'Andriamanitra. Zany no anorenana azy ny havana. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny fahamasinana no anorenana ny fiainana. Ny fahasoavan'Andriamanitra no anorenana ny fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra. Fa aza na izy ny problème ohatsy amin'izao fotoana zao. Aleo no tena mafetsy ny bibolo raha atao amin'itony andalam-pamitany any amin'ny tanomanitra izy ny tena mandeha. Ary ny tena olona tsara amin'izao fotoana zao le olona sahirana ara-piverovana. Nefa Andriamanitra mampalatena tsara mihitsy. Fa tsy olona zava-tsonga zay matahotra Andriamanitra. Tsy olona zava-tsonga. Tiako tsara mihitsy olontsika. Raha tena ny olona tsara eo tompo anao manaka ny pahasoavan'Andriamanitra ny havana. Aza matahotra ianao. Ai tompo manome ny zavatra zay ilainao. Joro famonomelona aminao tsy tafajoro tahaka an'izao raha tsara. Efa elabe iravana tsy resaka. Zaho olona tsy manay karama amin'ny fotoana filazantsara. Nefa manina Andriamanitra mbola afaka manohana foana ny zavatra izy dia atao satria manan-karena Andriamanitra ho tsika fa aza matahotra nareo. Tonga be mantsy amin'izao fotoana izao tena publicité. Aty zao lazanao tsy mba zany amin'izao vanantro Jesosy tsy nanao publicité tonga teto hoe riavana ianareo zay mahantra rehetra tonga avy any olon-dranomasina fa vonona ampainareo ianareo zasina rehetra tonga avy any tendrombohitra oliva fa tonga ampainareo tsy mba zany nakony. Kristy ao anatiko ao anatinao. Ahoana ny zavatra keneny tompo ary io aza manorona ny fiainana amin'ny feta tsy madity. Manetanetana fivavahana manetanetana fivavahana mampanatena zavatra ty avelany fivavahana mampanatena zavatra fivelomana ity amboniny tany fotsiny any. Zany natao hoe feta tsy madity. Fampanantenana anao ity amboniny ho tafira ianao ho tafakatra ianao ho ambony ianao tsy zavatra katana izy amin'ny avana fa manaraka toriny zany ozy mpanao salamo manaraka teorina ngeky fa zavatra fa tsenjehany tsenjehana risery fa manaraka andro lahiny ty dolo fahasoavana rehetra ao an-tamosika ao rehefa misy zavatra ilaiko tonga ny tompo manome. Zany ny zavatra tena Andriamanitra apetaka aminao ny havana androany. Aza manorona ny fivavahanao amin'ny fivavahana aikaika ty averana amin'ny fombafomba ty averana fa aoreny tsara amin'ny asany fanahy masina ao anatinao. Mandehana ny famasinana tsara mandehana ny fahadiovana. Fa mbola ho tena Andriamanitra hoe tsako toviko ozy marina sy nimeloko midira riavana ao amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany. Fanjakan'Andriamanitra nge riavana dia ohatrany hoe tany goseny midira ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao miaina. Andriamanitra ny tompony fahefana midira ao anatin'izany Jesosy fiainana ny matafiditra anao. Lay fiainana manaraka zay io riavana ny tena zavatra anankiray mihitsy. Hoe ataonareo teo hoe misy safidy marina tsy maintsy tokony atao izy io. Safidy azay tokony ananatsika zay nitanetako anao rehefa avy eo mampiray vavaka tsika manao safidy tsika roany. Safidy iova fiainana safidy iova fijery iova fitanana ny zavatra maro isan-karazany.
fa ampitany jesosy io ho tonga fiainatsika mila tena mipetraka tsara tsika ry avandroany mba hatonga tsika tena mipetraka tsara famborena fahatelo zavatra ara-panahy daholo to ampenako aminao reto a zavatra azonao tanterahana daholo reto ary azonao andramana andramiko izao fa tsara Jehova ny famborena fahatelo ry avana dia zao mibanjina lay zavatra maharitra mibanjina lay zavatra maharitra hoy izy any amin'ny komentarina faharoa toko efatra ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo hoe fa ny hita ozy izy la hita masona dia ho vetivety foana fa ny tsy hita kosa maharitra mandrakizay banjina lay mandrakizay tsy ny tembony tany any tembony tany fitopolo taona valopolo taona raha be indrindra fa lay mandrakizay amin'ny teny frantsay dia hoe lay fitopolo taona valopolo taona une goutte d'eau fa lay mandrakizay banjiny lay mandrakizay rehefa tsy maintsy mijery tsara mifepetra rehetra tololamina perako taona to any mandrakizay jereny fa tsy ahoana no atonga tena mba hiavaka amin'ny fahita-po amiko e mba hiavaka amin'ny mpiara-miasa amiko e mba hiavaka ahoana no mahatonga ohatran' izao tsy zany mihitsy ny banjiny tsy resaka firiariany hoy izy lay nalaza hoe narovo izao rahalahy tena tsy tokony efa tena saiko nolazay azy fa zany hoako manokana raha tsy mba resaka succès ny any zavatra anakalehibe fa ahoana ny hampaharitra eo fanarana to tsy hoe navita asa be dehibe aho tsy hoe nanao azao re tsy zany ny zava-dehibe amy fa ahoana ny terezako ny farahiko amin'ny famasinana hidirako any amin'ilay mandrakizay zany ny zava-dehibe ny succès zany inge zavatra fitaka ataony devoly zany ary ny succès koa tsy anao rehefa mitoko sao tenao diray ozy tenandriamanitra raha misaraka amiko ianao dia tsy mavitinina ge manarao mpampoandriamanitra ao fa efa tena ta o zany hoe zany fisainanao zany mbola fisaina-tsasa ny fisainany mpanompon'andriamanitra tsy mba zany hoe navita zavatra be a na ohatrasao ohatra tsy zany ny fisainana fa ahoana hitonako aloha ny fiainam-panahy hoany mandrakizay ary ahoana hitonako olona marobe ho any amin'ny fiainana mandrakizay ialany ny fahaverezana zany zavatra tadiavina ary mila isika niavana mibanja le mandrakizay na firatra misy le hira hoe efa somary namboarina lalamo le izy hoe aoko hita amiko jesosy dia lelianfanyle hoe ahitana voataona koa rehefa hoany mba tofo zany zany ahitana voataona koa dikan'izany tsy maintsy fotoana olo tsika tsara ihany mba hitana voataona koa zany atao le hoe mba ho fara le fikipo ny masoko ny fifaniko mihitsy zao le avana raha zany zao faty anao le ahitana olona marobe hitako zany ny tena fifanina tonga ity ambony tany amandalo fa ny fantatry ny fifanina atao anazy zao raha vo ikipo ny masoko dia asehoan'ny tompo ao izao mivitanao tena ary inao androany banjona le mandrakizay aza le tembony tany mety ho azo nodony kely zavatra rehetra ho jesosy indray mandeha inona mono soa azony olona oatra izy raha ho azo notony raha zavatra ny fahaveriny fanana sarovany eky fa lafiarababy ary tiako tsy pena tsara fa tsy mibika rehetra zany fa olona mafiady anao ty ambony tany tandriny fa ny olona tena zanak'andriamanitra marina ny olona tena manana firaisana amin'andriamanitra zay reo tsara jakoba voalohany izy tsy nananininao izy fa tateorina azy dia mijary mpanefero andriamanitra koa loha tsy manle zavatra be dehibe sao dia animbanao e sao dia tsy ny fanananao no amaritana ny fiainam-pananao fa dany tsara tsy hoe za zany tsy mananinina dia tena pauvre zany spirituel tsy io ny amaritana azy ary ny fahamasina fitoratenanao ny tombonkely avana manaraka tsara ny fitoratenantsika tsirare aby manaraka tsara ny fiainako ke jesosy avany na matorana na mipetraka fantany tsara hoe ina moa ny heritreritro lapitolo fazantsara io ahoana moa tena fikasany izy io ina ny tena mba fanoreny fantany ny tombo tsara zany atao anato tahaka n'izany koa ianao banjina lay mandraka zay zany omany fony zany i moa mafampiresaka dia zany lay nivaky vo mimpiamarana anao an'lay mandraka zay foana karakaratsiko zao dia tia tany tia verina ityke mety olefina fa anao lay mandraka zay karakaraina zay ny jiry zany fotsika anane moa le tia verina tsy karakaratsika tsara
mpahiny zany satria zay nameny tompo hoe mpanjino lay mandrak'izay izy ary zay avana tena tsy mandriamanitra apetraka antsika inona avana tokony ataontsika eo amatsy metraka aminareo am'izay hoe safidy io avana tena masarotra am'izay tingana apetraka aminareo betsaka nge ty vavaka riavana fa tratsan'le mandidiny tratsan'le zavatra mitrangana araka namarako taminareo ny fiangonana mpatonga fiangonana mampitahotra ianao raha miany eto vily ianao raha miany eto tsy mahita fahasoavana ianao raha zo ianao ampitahory de foly am'izany fa ny safidy tokony atao e safidiko za zao iaino miaraka am' jesosy aho andeha tonga am'ireo zay tarianady areko ary ziaroson'andriamaniko fa tsy maty atoko ianao mbola avempiany aza mierikerikany tsy maty atoko ianao misy anao tena hoe misy olo mantena ianao tena hoe mamahana compte bancaire zany compte bancaire tompoko any an-danitra banque du ciel zany za tsy manana ety ambony tany de ahoana fotsiny any amin'ny maka rehefa misy ilaiko fa zany nitadiavin'andriamanitra tsy vola be ety ambony tany ny ilaiko fa zao zay ilaiko men'andriamanitra ary zany tadiavin'andriamanitra antsika tena fotsona vavolombelona anankiray andeha zay no asan'andriamanitra ny faraparam-bolona misy sapany tsy manana sonorisation nagataka tamin'ny tompo tena meny tompo lafa ntsika ny tompo sonorisation mameny koa tsika tsara tarebi amin'ny tompo ny zavatra rehetrarehetra fa zao mitompo ve tena mijery le lahy ve tena andeha marina no asana tena mamarina ve iny fa sao de mitsangatsangana fa tena ny tompo manan-karena misy safidy tsy maintsy ataotsika ny anan-karena any an-danitra ny safidy tsika riavana fa tsy anan-karety ambony tany fa miaraka am'izay koa ny fahasoavana miaraka amin'ny fahasoavana ny fitain'andriamanitra mivadro ane manova fijerytsika manao karoany miandroany anapa-kevitra nitsy ampiditra ny jesosy io hitondra ny fiainako manontolo misy ampiditra ny jesosy io hitondra ny fiainana mianakazy ampiditra ny jesosy io hoetiko miatika amin'ny makivaky zao fiainana zany ny fanapa-kevitra fa zavatakin'andriamanitra ao amin'ny isa atoko fa dimapolo aoka iara-meviny aoka fonilànana ary velon'andriamanitra misy zavatra be dehibe mety mieritreretinao hatramin'izay fa fanelisana zao toryteny zao no zavatra zao na tonga ny safanatana anankiray anao hiatika fotoany tsarotra nitsika ny avana hiatika fotoany tsarotsika ary matoa andriamanitra matoa jesosy le mandeha mitena matsiotoka velo am'roapolo raha tsy mafoeziny zao izy tsy misy fofojena na de mipimana zany raha marina ivaralina rehefa aveo zay raha tsy fototra rehetrarehetra ny avana pepako am'reo tsara riavana eo amin'ny efapolo taona mahery lasa teo zay misy taoton'andriamanitra zay efa maty izy tsy folo taona izy tamin'izany zao ny teny napetrany fa iny izy io a tety Madagasikara izy zao no fitsary ty teniko teo izy fa ny olona ny fikamanana ny fiangonana miolona am' jesosy fiainana sisa mijoro eto Madagasikara zany izy nalana zany zay afa tadidiko tsara miolona zay zany fikamanana ny fiangonana zay miolona am' jesosy kristy fiainana zay sisa mijoro eto am'ty fiainantsika teo izy zao ava manomboka miratriratra efapolo taona lasa izy mampatsara zao de manomboka miratra ray manomboka marina zany aro tanteran'andriamanitra zay rehetra manana jesosy fiainana fahazavana eto am'ty zao tontolo zao ity mila olona zao tontolo zao andeha mahitsy afamarina mila olona andeha fahamasiranaandriamanitra sovan'andriamatsika zao kristianina nandray an' jesosy fiainana manova safidy anao ny avana manova fanapa-kevitra anao ahita ny voninahitran'andriamanitra anao raha ohatra ka manapa-kevitra anao fa zazatavatra mahafinaritra naka naka jesosy ohatra ny sarotro zany fa mahafinaritra ohatra ny misy olona zany fa mahafinaritra tena miaraka am' jesosy satria nahoana io jesosy io satria velona ozy de velona koina ato anatytsika izy jesosy velona no ato anatytsika ny avana
Jesosy tsy resy ny tontolo zao. Jesosy araka namarina latsika teo, Jesosy tsy kanosakona fa Jesosy mahery natsika, mahery andresy ny fakapana rehetra na amin'endriny na amin'endriny. Jesosy velona mandresy ny hery ny devoly, na devolina izy na devolina mandresy zany ao anatinao ao. Fa manomboka androany kosa ianao manana safidy ary ampiasao ange zay zavatra zay hitanao dositra tao ny devoly androany. Ampiasao zay manomboka androany, tsy mandeha renanao fa Jesosy velona anatinao. Tsara ty ten'Andriamanitra ty mato renao androany tianao Andriamanitra, fa tsy tonga anao fitapitaka, mba tsy tonga anao ray androany teo anao hoe zay nge tsy mba nampahafantarina zany izy, mba tsy tonga akony ray androany teny maninona tsy lazaina tamin'ny olona zany nefa nampahafantarina anao volazay amin'ny olona rehetra fa Jesosy Kristy fiainana no lama zao ny mitra ny fiainana marazo. Jesosy tonga fiainana isanao mandeha ary ny teny Toramasina hoe iraka tsony Kristy izy ambasadeur lanitra eto ambony tany. Zany lan'Andriamanitra atsika ampiseho ny fahatsarany lanitra, ampiseho ny famindrany lanitra, iraka asika zany iraka ampanaov'Andriamanitra atsika ianareo ny fanasina, ianareo ny fasina ny tompony ametraka atsika aminatitsika zany afatra zany mba tonga atsika io hanova fijery, hanana safidy maritra tsara androany ary ny tompony ampahita ny vilany aminao tsaratsara. Fa rehefa tafiditra tsara ho anao raisy ny tompo-tanana ny fiainao fazomatahotra, tsy olona le mpagatabavaka ianao fa ianao mananjo agataka ny tompiditra ny seza fiandrianany fahasaona. Tsy mba hitao bavaka rahalahy, tsy mba hitao bavaka rahalabaky fa ianao misy ny tiany tompo hoe manatona anaka fa vonina henonao ianao ny tadiavina manana fahasahiny zanahitra ny seza fiandrianany fahasaona bavaka manana safidy maritra androany a fa vonina ny tompo anolotra lalina favaovanao izy haranyzanaka Eny ainy tena hainy manao mihoatsy izay